Amkafalina trandray topola sy topoko vavy no itsidina an-tokantranonao amin'izao alahady fa 20 ny volana febroary izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asaina ampanajanatsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Tiam-piandohana dia tsara milaza amintsika fa manambahiny ny fandarana mahery amin'ny ity hariva ity dia zareo avy eo amin'ny Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava. Iresaka misimisy momba ny baolina kitritsika amin'ny ity hariva ity satria nandray lalao iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra afrikana i Madagasikara tamin'ity farany herinandro ity teo amin'ny fihaonana tany Mahajangatany ny ekipan'ny Ademas ny Araresy ity teo ihany koa ny Knapsa Sport sy ny Gourmaya. Mialohan'izay rehetra izay nefa dia tsara ny milaza amintsika mpijery eto fa dia hiavaka ny fandarantsika amin'ny herin'io satria ho tanterahana ny 9 marsa izao ny fandefasana mivantana eto ny trophée mahery 9 entina indrindra nentin'ny fandarana mahery sy ny vondrona matv nankasitrahana mankahery ireo atleta navita dingana tamin'ny taopilalaovana 5 dia amin'ny herin'io ny fotoanantsika eto amin'ny matv amin'izay lanonana fanolorana ny trophée mahery 12 sy 20 izay. Fa hiditra avy hatrany amin'ny baolina kitra isika tafita amin'ny dingana manaraka ny Knapsa Sport rehefa nandresy ray ny ohatra ny Gourmaya avy Atsikenya omaly tolakandro tany Mikanjara Bemanjara tany Mahajanga. Tafita midingana manaraka ny Knapsa Sport rehefa nandresy ny ekipan'ny Gourmaya avy Atsikenya omaly tolakandro teto amin'ny kianja Arabemananjara lalao miverina amin'ny fidina ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka. Resin'ny Knapsa tamin'ny ray ny ohatra ny Gourmaya baolina tokana tafidy sinjiva teo amin'ny minitra 20 dia ampy nahatafita ny Knapsa ho any amin'ny dingana manaraka. Raha nendry dalao tamin'ny ankapobeny dia nanatombo ny Malagasy teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny tanjaka. Tombony ho an'ny Knapsa ny fandresena efa azony tamin'ny lalao mandroso tatsy Nairobi favabolina lasa izay efa nandresen'ny Gourmaya tamin'ny isa 2-0. Arak'izany dia nanamora ny lalaon'ny Knapsa ny tombony isa efa nananany. Teo amin'ny fidirana voalohany dia niezaka napiditra baolina iray ny Knapsa izay ny toromarika ny mpanazatra. Tanteraka soamantsara izany teo amin'ny minitra 20. Teo amin'ny fidirana faharoa dia efa hita ho nazava ny lalan'ny Knapsa ho any amin'ny dingana manaraka. Nitandrina ny tsy hidiram-baolina sisa no nataon'ny mpilalao ny Herbe sy nanamafy ny vodilarana dia nalalaka ny varavarana ho any amin'ny ampahenina ambin'ny folon-dalana.